Izy roapolona ireto no voasambotra teto Mahajanga tampon-tanàna nandritra ny fiatrana ny fetin'ny faran'ny taona 2020 no samy nahitana antsy manodidina ny bord de la mer. Rehefa nataony fanadihadiana dia fantatra fa ao anatin'ny tambajotra-ny Jolay izy ireto. Ny tena nisongadina dia tamin'ny aliny faha 30 Desambra 2024 sy ny voalohan'ny volana Janoary 2024. Ny isa 20 ny olona voasambotra ny teta anivon'ny commissariat central izay anisan'ny tena manzay moa ny avy amin'ny unité d'intervention rapide. 20 ihany dia mitsinjara ohatr'izao nisy olona 10 voasambotra teo manodidina ny bord. Ireo olona 10 ireo dia nahitana antsy tondra antsy anankidimy ary ny iray tamin'ireo antsy ireo dia sabatra lavanila. Ny faharoa ny anankidimy dia tratra teto amin'ny Examagro mitovy amin'izay ihany koa olona 5 nahitana antsy anankiray. Ireo zany dia sokajiana amin'ny hoe fikambananjiolahy sy ny fanendana amin'ny tana antsy na hoe association des malfaiteurs sy ny vol avec arme blanche. Ny ambiny dia voasambotra tamin'ny araka ny teneniko teo misy ny patrouille sy ny manao tenue civile ny akirany any dia misy ny mpanendaka zany hoe miaro herisetra anankiroa, misy ny tratra amin'ny famakiana trano ary misy ny aripôsy nanendaka ihany koa teo akaikin'ny skôl. Ireo rehetra reo zany dia tolotra ny fitsarana androany. Ny asa ary ny paritaka nanerana ny fokontany 20 ny polisy pirenena nandritra ny fiatrana ny fetin'ny faran'ny taona 2024 ka tamin'izany indrindra no nahazoana izao vokatra izao. Vonina tranon'ny polisy pirenena hiaro ny vahoaka sy ny fananana mba hahafahan'izy ireo miary am-pilaminana.